Ny zavatra faharoa izay dirantsika indray eo anatin'izany a dia ny amin'ny jauna toko fahafito a ny andininy fasivy amin'ny telopolo tapany faharoa. Io moa zany a de miresaka ny amin'ny fanahy masina, ny amin'ny fanahy masina zany. Somary tsy maintsy hitondrantsika fanazavana zany satria tany aloha de ho an'ny olona voatokana sy voantso anana andraikitra manokana no iasan'ny fanahy masina. Zany hoe ny mpanjaka, ny mpaminany ary ny mpisorona ihany no mandray zany atao hoe fanahin'Andriamanitra na ny fanahy masina zany a tany amin'ny testameta taloha. Tsy hita mihitsy zany hoe misy olona tsotra na misy vahoaka maro mety handray an'izany fanahy masina zany. Ny teny fikasana kosa de nisy, satria ao anatin'ny teny fikasana zay ny mena efa nambarako tany aloha izy ty ao amin'ny Joela toko 3 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 5 zay hitantsika any amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 ny andininy 9 ka hatrany amin'ny 1 ny fahatanterahany zany. Lay filazana hoe any amparany any a de androtsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Zay zany a no teny fikasana nomeny Jehovah Andriamanitra. Zany hoe ny fanambarana ny any amparany any zany a dia tsy olona voatokana sy voafantina intsony zay andraikitra raha manokana lehibe tahaka ny mpanjaka sy ny mpisorona ary ny mpaminany, fa ny olon'Andriamanitra rehetra mihitsy zay mpiombona ao anatiny zany fanjakan'Andriamanitra zany de handray an'io fanahy masina io avokoa. Ary izany no mitarika ny saitsika fa fanamarinana sy fanatanterahana ihany koa le teny ny soratra masina zay nambara tany amin'ny testameta aloha hoe ny fony vato de ovana ny fonofo ary de fanahy vaovao sy toetra vaovao no ampitoerin'Andriamanitra ao amin'reto olon'reto any aorinany. Ka ny fanahy masina miasa no manova azy hanana toetra vaovao sy fanahy vaovao ao anatiny ao. Ary zany no asehon'i Jesosy Kristy eto, ny filazana izany fanahy masina ho tonga amin'ny olona zany ary toetra amin'ny olona, ary tsy ho an'ny mpanjaka na ho an'ny mpaminany na ho an'ny mpisorona ihany, fa ho an'ny sarababem-bahoaka zay manaiky ny fampianarana ka mino ary nandray any Jesosy Kristy eo amin'ny fiainany ho Mesia na Kristy lefa tonga ny rain'Andriamanitra. Ny toko fito ka eo amin'ny andininy 7 ka hatramin'ny 7 de fantatritsika fa ny saratsaina ny amin'ny Jesoa ny olona. Ny saratsaina ny amin'ny Jesoa ny olona. Niverina lay fanontaniana zay nataon'i Jesoa tamin'ny mpianatra tamin'ny nametrahan'i Jesoa fanontaniana ny mpianatra. Ndea ho lazaitsika ao amin'ny Lioka toko 7 ny andininy 7 ka hatramin'ny 20 no misy an'io dinidinika sy resaka io. Raha jerena ara-tantara mantsy eto amin'ity jauna toko 7 ty de ao anatin'ilay fotoana taoriana kely namahanana ny olona tsy omby 5,000 ao amin'ny jauna toko 9 ny andininy 1 ka hatramin'ny 15 no misy ilay tantara hoe Jesosy nakeo amin'ny mpianatra de nanontany mpianatra hoe everiny olona ho iza moa zaho. De ny mpianatra namaly hoe ianao ngamba no Jaona mpanao batisa araky ny everan'ny olona azy, ianao ngamba no mpaminany Elia, ianao ngamba no mpaminany hafa. Zay le dinidinikeo voavy ninana nylay mofo tsy omby atao hoe mofo 5 sy azandrano madinika reo olona maro tsy omby 5,000 lo reo. Zany zany a le zavatra hita zany hoe efa nandeha any amin'ny toko fa eninanoany zany a ny fotoana zay misy, ary efa tany ny fantatry ny mpianatra tany Galili hoe ny Galalianina zany de tsara filaza ny momba anao. Eto zany a de hita ihany koa ary hitantaratra ao anatin'ity
andiny ny faefapolo ka hatramy faefatra amby efapolo ity arak'zay fandresana tamintsika tany aloha fa nisy zany atao anatiny ireto olona vahoaka reto nahitany Jesoa ary na de somary nanahirana azy aza ny amin'ny hoe Jesosy ve tena taranaka Davida sa ahoana no de tena nantsoina hoe Jesoa avy any Nazareta ihany koa de zay nisy eon'le fisarahana satria nisy nino ary ny teny hoe mpaminany io ary tao anatin'izany koa reo vahoaka reo de hoe io mihitsy angamba no Kristy ary tao anatin'izay ny misy ny hoe tsy nino naterak'ilay fitazomana ny fomba sy ny fihetsika zay efa niainana navaozina tateorina ka nanadinona ny lasa rehetrarehetra sy ny tantara ny am'zany atao hoe taranaky Davida zany araky ny nambara tery aloha. Ny manarak'izay dia eto de hitondra ny am' zavatra kely anankiray ary zay nilazako hoe somary nitazomina kely sika ato am'ty toko fahafito ity satria misy zavatra sarotra raisina kely atao anatiny ato raha tsy azotsika tsara reto dinidinika zay manaraka ireto. Ao anatin'izany ny atao hoe fomba sy fanao amin'ny fankalazana ny fetin'ny taberna kely amin'ny fankalazana ny fetin'ny taberna kely. Niniko somary hitondrana dinidinika zany satria tsy de hitantsika loatra ary tsy de misy manazava ny mikasika momba ny hoe fetin'ny taberna kely raha miresaka momba ny hoe paska isika de misy fidinidinika sy resaka zany rehefa tonga ny Pentecote zany de ho resahantsika koa ady atomentsika dinidinika lava rehefa tonga fa etotsika de ity taberna kely ity satria ity zany isan'ny fety lehibe zay tsy maintsy anaovana fivahinina masina ihany koa any Jerosalema. Efa voalazako tany aloha fa afotoana na fitoandro no firavoravona ny taberna kely zany hoe ny fankalazana ny fetin'ny taberna kely de atao ao anatin'ny fitoandro rehefa vita io fitoandro io de ny andro manaraka an'io zany hoe ny andro fahavalo dia fiafaran'ny fivoriana lehibe ary io le lazainy eto am'ty hoe rehefa ny farana ny andro firavoravona ny amin'ny taberna kely io zany le andro fahavalo ary de zay no resany hoe rehefa ny farana io ka niditra tamin'le andro fahavalo dia nisy zavatra mbola nataoko ao zany le atao hoe nisy fanalamboady maro noho ny isan'andro nateraky ny ataon'ny mpisorona ary tanterahan'ny mpisorona tao amin'ny tempoly ho an'ireo vahoaka marobe reo ary andro fitsaharana tahaka ny andro sabata mihitsy zany andro fahavalo zany aty eo de misarika ny saitsika mikasika an'io andro fahavalo io fa hotoizako ny fanomezanatsika ny dinidinika aloha ao am'le Levitikosy toko fahatelo amby roapolo ny andiny fahavalo amby telopolo fahaenina amby telopolo ka hatrany am'y fahasivy amby telopolo no miresaka an'io dinidinika io. Ao amin'ny Nomery koa milaza an'izany ny andiny fahasivy amby roapolo ka hatramy fahadimy amby telopolo Nomery toko fahasivy amby roapolo ny andiny fahadimy amby telopolo ka hatrany am'y fahavalo amby telopolo ary ao amin'ny Nehemi toko fahavalo ny andiny fahavalo amby folo de miresaka ny am'zany dinidinika zany hoe de tena fitsarana tahaka ny sabata io ary nisy fanalamboady maro no nataony reto mpisorony reto ho an'zay nanatrika zany tao amin'ny tempoly. Eto zany de misintona ny saitsika raha manisy sika de ny andro voalohany amin'ny fanatanterahana ity atao hoe fankalazana ity izany taberna kely zany ary toy izany koa ny fankalazana ny paska toy izany koa ny fankalazana ny atao hoe Pentecoste de misy ny andro voalohany fanokafana izany fankalazana zany ary io andro voalohany io le andro voalohany amin'ny herinandro le alahady ny filazantsika azy zay zany le izy de mandeha io andro io de ny fahafito zany de sabata io no asabotsy io ary ny ampitsony iny zany hoe tapitra ny herinandro iray zany de ny ampitsony io le andro fahavalo de manomboka le teo herinandro voalohany indray amin'ny herinandro eo zany tsika de mahita fa
ny andro voalohany amin'ny fankalazana sy ny andro fahavalo dia samy andro voalohany amin'ny herinandro avokoa zay nomendanja mihitsy ary naseho eto fa fitsaharana lehibe tahaka ny sabata teo am'izany fankalazana ny taberina kely zany io andro voalohany amin'ny herinandro io ary zany de efa tandindona naseho ao amin'ny fankalazana lay tena sabata kristianina aty amin'ny fanekena vaovao fa io andro voalohany amin'ny herinandro io le nitsanganany Jesosy Kristy tamin'ny maty io andro voalohany amin'ny herinandro io le nandrotsahana ny fanahy masina tany amin'ny Jerosalema tao ambony rihana tao amin'ny tempoly zay fahataterahan'io Joela toko 3 zay nambara tamintsika io andro voalohany amin'ny herinandro io lay nanehoana ny fahitana tamin'ny Jaona tany nosy Patmo zany hoe no marihany Jesosy Kristy tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro de ny alahady ny zavatra rehetra mesianika zay manambara azy fa tena tanteraka ny teny fikasana rehetra ny am'izany Mesia tonga teto am'izao tontolo zao ary mitondra ny famonjena ary nanorona fanekena vaovao iainan'izay mino azy ka miatrika an'izany ka ny sabata kristianina am'izay fotoan'izay de tsy ny sabata ny jiosy akory fa ny sabata zay nanehoana ny fandresen'ny Kristy reo fahavalo rehetra de ny fahavalo farany fahafatesany zany zay zany nitsetsasetsa tsy aritra ary ilazako amintsika hoe notazoniny sika mba halalan'izany fa fanampiny zany ihany koa dia ao amin'ny ity fankalazana ny fetiny taberina kely ity de misy dinidinika ihany koa ao anatiny ao ny voalohany zany a zay dinika hoentina amintsika de zao isan'andro ary isaky ny maraina nandritry ny afotona zay nitandremana zany fetiny taberina kely zany a de nisy olona maro zay atao hoe noraisiny atao hoe reto mpisorony reto nanaraka azy ary ireo olona maro nanaraka azy ireo a de niara ny voaka ny tanjozotra ny voaka ny tempoly ary nandeha nakany amin'ny farihany Siloama izy ireo zany hoe nisy olona zany notarihany mpisorona ao anatiny ty fankalazana ny taberina kely ity isa maraina tao anatiny zany fitoandro zany nakany Siloama ary rehefa nakany Siloama izy a dia misy mpitsoka mozika ao anatiny zany diany makany Siloama zany hoe tena fanehoana fety mihitsy ary misy mozika manaraka an'izany de inona no atao any ny mpisorona de mitondra lovia volamena anankiray ary io lovia volamena io a dia afaka hitondrana rano eo amin'ny ray tavoangy eo ka maka n'zany rano zany ao Siloama izy ary iny rano iny a de entiny indray miverina miaraka am'reto olona maro reta sy zany fitsoka mozika zany ary de entina miverina any amin'ny tempoly indray ary rehefa entiny io mpisorona io makany tempoly zany a de apetraka eo andrefany tempoly izany rano zany rehefa apetraka eo andrefany tempoly zany rano zany a dia ao anatin'izay a de misy indray ery akilany ery misy mpisorona anankiray eo atsinana ny tempoly a manatanteraka asa iraindray toy izao mandraraka divay ao amin'ny toerana anankiray zay misy lovia volamena ihany koa ao atao hoe andrefany zany a de misy lay rano avy any amin'ny farihany Siloama ary ato atsinanana kosa de misy lay lovia misy ny divay zay narotsaky lay mpisorona anankiray ireo zavatra ireo zany a de natao tandindony izy ireo ny amin'ny zavatra zay ambarany Jesosy Kristy ao anatiny zao atao hoe fankalazana ny fetiny taberina kely izao inona ny antony zany
io le rano zay nalaina avy any Siloamy io de entina anehoana ny aminy hoe tantara tany amin'ny fanekena taloha. Inona moa zany tantara zany? De le tantara tany anefitra lay vahoaka marobe zay nitondra netiny Mosesy hoentina ho any amin'ny tany Kanana, kanefa tsy nahita hosotroina de nokapoiny Mosesy tamin'ny tena ny vatolampy de nisy rano zay niboboka atao. Ary zay fahatserovana ny rano niboboka tamin'ny vatolampy izay dia izay no nanehoana an'izany rano zay nalaina tany Siloamy zany. Ary fanampiny zany tantara zany de zao, rehefa vita izany tao aorinan'izay, ary zay ny ankalazana n'ity andro fahavalo ity ao anatin'ity fetiny tabernakely ity, de niainga ny zanak'Israely nialaka ho any amin'ny tany Kanana izy, lay tany feno loharano, maro loharano, ary de nonona sy niaina finaritra tany izy. Ary ny fahatserovana n'izany indrindra io jerena sy akalazaina ao anatin'ny fotoana andro fahavalo zay amaranana tanteraka ka hodiny reto olona zay nanao fivahinina masindreto any amin'ny tany zay misy azy. Ny dikan'izay zany de ny hoe lay loharano miboiboka ao anatiny zany de tahaka n'lay vatolampy namoaka rano ka afaka etaeta ireto atao hoe zanak'Israely nangetaeta ireto no hevitry lay rano zay nalaina avy tany Siloama, nalain'ny mpisorona sy ireto olona maromaro reto iverina tany amin'ny tempoly. Ary rehefa manatanteraka izay ny mpisorona sy ny vahoaka de iraina am'izay ny salamo alleluia lehibe, salamo alleluia lehibe, ny salamo fa 3:100 ka hatrany amin'ny salamo fa 8:100 ireo no atao hoe salamo alleluia lehibe. Ireo zany de iraina mandritry ny fotoana zany amin'ny fivoahana ny tempoly, mandeha makany amin'izany Siloamy zany, mandrapiverina mametraka an'lay rano eo andrefan'ny tempoly. Irainy zany iry zany. Ao anatin'izay zany dia hitatsika ao anatin'io fa io no nambara tandindo n'lay loharano teo amin'ny vatolampy, ary manamafy lay tanàna Kanana zay feno loharano. Ary zay no natonga an' Jesoa nanao antso mikasika an'le loharano tsy mety ritra miboiboika ao anatin'ny olona. Izao mantsy ny zavatra nisy ao am'izao andron' Jesosy Kristy tonga nanao an'ity atao hoe fetiny tabernakely ity, de tsy nanao an'izany tsony ny mpitondra fivavahana Jiosy, tsy nanatanteraka zany tsony izy, nilaozany zany fombo zany. Ny dikan'izay zany reto olona reto zay nanao ty fankalazany ity dia rehefa mifarana izao andro fahavalo izao tapitra ny fankalazana ny fetiny tabernakely de tsy nandalo an'izany fahatserovany zany intsony fa ndeha ody maina fotsiny rehefa avy eo. Ary io no antso nataon'i Jesosy Kristy ny amin'izany atao hoe loharano miboboka nanehoany sy nilazany fa io le fanahy masina, le fanahy masina zay nanana tandindona lehibe efa voambara tany amin'ny testamenta taloha, ary fomba mampanao nataon'ny Jiosy mba hatserovana ny hoe ho tanteraka amin'ny fiainana ane ny fahatongavany zany fanahy masina zany, tsy ho am'reto mpitondra fivavahana zay mpisorona tao amin'ny tempoly ihany, na ny mpaminany na ny mpanjaka, fa ho azy ireo ihany koa zay manana anjara am'izany fandraisana anjara mivoaka miaraka amin'ny mpisorona maka rano, ary dia io rano io no everina fa rano loharano mahasoa azy idiny mody any amin'ny toerana zay niaviany indray. Izay zany riavana nilazana amintsika hoe mafimafy ny mikasika ny momba n'ity dinidinika ity ka hitondrana zany amintsika. Fa etotsika zany de resaka ny aminy hoe raha nanambarany zany ny tompo ary ny resaka ny zany de sady namoa izy ny zavatra tsy nataon'ny Jiosy, tsy nitanterahany reto atao hoe mpisorona ireto,
reto tompona ndraikitra sy manam-pahefana amin'ny fivavahana ireto ary zany na tonga ny olona maro satria hain'ny olona anie zany tantara fantatry ny olona anie zany fa tsisy nanao tsony ary naterak'izay rehefa nampianatra jesosy ka nitondro zany dinidinga izany nampahatsiaro an'izany anyreto olona maro be reto dia zay na tonga ny vahoaka maro nanaiky azy io mihitsy angamba mpaminany io ary io mihitsy no kristy ary zay indrindra na tonga nikodemosy ny teny manao hoe dinio ihany satria nisy efa fomba mampanao zay mampatsiaro ny fahalehibeazan'ity fety ny taberina kely ity teo amin'ny jiosy amin'ny fankalazana azy zay manana tandindona ny amin'ny fiheviny mesia tsy natao ka sao de mahadiso atsika eo anatrehan'izany fomba mampanao sy ny fisainantsika ka natonga atsika tsy ho amin'ny finoana zay mety ho fahatongavany mesia zay hitatsika fa tahaka zao olona tonga de davitsika samborony zao zany indrindra ry havana malana nao hidiratsika ao anatin'ny dinidinika mamarana izao fotoana izao ateraka zany a de nisy zavatra zay afatra tao amin'ny fanekina taloha zay napetraky ny tompo ho tandindo ny zavatra rehetra zay tokony mbola natao ary notazomina efa nofoanany reto mpitondra fivavahany reto efa tsy nataony reto mpitondra fivavahany reto nateraka zany dia adino ary tsy fantany ary indrindra tsy azo ny veroka intsony ny am'izay tokony etaetany reto vahoaka tonga manatanteraka zany fivahinina masiny zany ary io nisy tomana ny saitsika ka metrapetrahana ny afatra eto hoe vakio tsara ny tenin'Andriamanitra haro tsara zay ambarany saintsaino zay afatra apetrany fa io tenin'Andriamanitra io de manana ambara aminao am'izao andro ankehitriny zao na de toy ny nanambara zavatra efa fagola be lavitra be tany izy efa azo leverina fa hoe 2000 taona lasa tany aloha be tany no nisehon'izany nefa manana afatra ho atsika satria ny tenin'Andriamanitra ny lanitra sy ny tany no levina fa ny teniko tsy mba ho levina hoy Jesosy Kristy ny dikan'izany de zaso ianao mandinika tsara io tenin'Andriamanitra io no afaka ho tonga am'izany atao hoe finoana marina ny Kristy zany manana n'izany etaety zany ary tsy tongatonga fona amiko sy aminao zany raha tsy olona efa voataona raha tsy olona efa nampianarin'ny ray raha tsy olona efa voafidy sy voatendry ianao manana anjara am'izany mangetaetan'izany hoe ahoana tokoa moa ary zay ry havana ny ilazako amintsika zao na de tsy misy toko sy andininy aza azo lazaina fa milaza n'izany mivantana eto de efa mitondra atsika sahady eritreritra hoe fa maninona mo sika eto amparibe famonjena no mangetaeta itoizany ity fampianarany ity misy heviny ao ary zany nitareko atsika iravoravo hoe ny fahaizatsika sy ny fahalalantsika ny fahafantarantsika ireo atsipiriany zavatra maro ireo ka nijanonana elaela ilazana zany fetiny taberina kely irosolo zany dinidinika ny amin'ny Jesosy sy ny fanahy masina zay manambara ny farany zany de afatra lehibe ho asy anao mba hananako anjara sy alalako fa ay ve zaho mba isany ondro ny tompo voantso ny filazantsara ho andiany iray ho an'izay efa ao anaty valan'ny tompo riavana malano amin'ny tompo zany indray ny dinidinika sy ny lesona raisitsika androany ka eto ampamaranana de teteny amintsika hoe raha ny fidy ny FJKM io azo lazaina fa hoe teny fanevany amin'ny synôda lehibe farany teo hidirana amin'ny synôda lehibe vaovao zao le hoe aza menatra ny hovavolombelon'ny tompotsika dia izany indrindra no ampitana aminao ankehitriny hoe io tenin'Andriamanitra io dia teny velona io ary teny fiainana ka tsy ny fiainana eto amin'ity zao tontolo zao ty mandalo ity no himatymatesatsika fa le fiainana mandrakizay
fa raha miaina tokoa isika n'le mikatsaka ny fanjakan'andriamanitra dia nambaran' jesosy ny hoe hanampo atsika zany zavatra rehetra zay everitsika fa misy maminy sy misy tsirony eto amin'ity fiainantsika ity fa ny tena fiainatsika ary mba hananatsika be dehibe dia ao amin'i Kristy zay efa raisitsika izao ary fiainantsika amin'ny fahatanterahany be dehibe rehefa tonga mikery sy ny voninahitra ny tompontsika ary miomana fefa ao anatin'ny andro faransika izao. Amen. Ivavaka isika ry havana. Isaoranay ianao ry Tompo Andriamanitra io. Isaoranay ianao satria tanteraka indray izao lesona mamarina ny toko fahafito izao. Apetraka e feno am-pelantananao ny afatra sy ny teniny Jesosy. Ary ianao no hanome anay saina matsilo, ahay anambatra ny fanazavana, ahay anambatra ny amin'ny teny izay nambaranao ato anatin'ity baiboly ity ka hitsimoka fa aiza mandray ao anay izany. Ary koa ahafahanay manana saina sy fo ary fanahy mandray izay anjaranay amin'izany fanambarana ataonao izany. Tompo, ny fanainao masina nampy anay. Afantaranay fa zanakao izay asa ny tananao izay ary manana anjara efa hatramin'ny fotoana talohany izay nanorenanao izao tontolo izao. Tompo, amin'ny fifaliana sy aravona amin'ny fandrenesanay izao afatra sy teninao izao ary ny famaranany ity toko fahafito ity dia izay rehetra mahasoanay ka ahafahanay mitombo amin'ny finoana sy ny fanantenana Jesosy dia ampitoero aminay hatrany ary miasamana kery fanahy masonao mba hahatonga anay hitombo sy haharitra amin'ny finoana ifankaty ary azoto amin'ny fanimpona. Zany vavaka izany Tompo dia farana anay sady akambanay amin'le vavaka nampianarinao manao hoe rainay izay ny an-danitra ho masina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety atany ho tahaka ny any an-danitra be eo anay izy ianona sahazo anay ary mamelany elokay tahaka ny namelany izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay amin'le ratsy fa hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Amarina izao fotoan'izao isika ry havana isaorana ny Tompo ny fahatanterahana izany ary eto dia mbola manasa anao anaraka indray ny toen'izany ary fantatra anao fa manomboka melina satria be ny zava-baovao zay tsy fantatritsika kanefa dia efa natolotra ho atsika tsikelikely izany ary fantatra anao fa liana satria ny toko fa 8 sy ny toko fa 7 ihany koa dia mbola manana ambara betsaka amintsika ny Tompo hitombontsika amin'ny fahalalana tsara azy ka hahatonga antsika ino ary hatoky azy fa tsy tongatonga foana tamin'ny fiainantsika ny anatanterantsika izao fampianarana izao fa tena hananantsika anjara tokoa ao amin'i Kristy. Manentana antsika ry havana ao amin'ny fanarahana izany amin'ny heriny anio toy izao ary manentana antsika ihany koa azoto hatrany hivavaka manokana isika ho an'ny tenantsika, hivavaka manokana isika ho an'ny fiangonana, hivavaka manokana isika ho an'ny tanindrazantsika, ny mpitondra antsika ireo manana ndraikitra samihafa na ny amin'ny fahasalamana sy ny fitsaboana izany, ny mpitandro filaminana sy ny sisy izany eto ambavaka ireny ary koa mba ho levona tsikelikely ty valana retin-dratsy ity isokafany fiainana fefa dia mafy sady mangidy mafaitra mampangiry firy loatra zao afitsony izao ary izany no hitomana antsika ihany koa hoe aoka isika hifampivavaka fa mampahery antsika io zay atao hoe mifampivavaka izay. Manarak'izay dia aoka koa isika iomana sahady amin'ny fiarahantsika mivavaka aty am-piangonana ambara amintsika eto zany fa amin'ny alahady fandraisana amin'ny volana septambra, zany hoe alahady fa 9 ny volana septambra dia isokatra ny fiangonantsika izy fa nipompivavahana 3 zany no atao eto zany dia ny alahady ihany sika no manatanteraka fampopivavahana ka intelo miditra isika amin'ny 7 amin'ny 9
ary ny amin'ny raika ambe folo ao anatin'izany ko zany a de manomana sy manao antso atsika mpianatra katekomena zany hoe mpio manompandray ary aoka ifampilasy sika aoka ifanentana isika ze maresy mandray izao afatra izao fa mianatra ny katekomena ny arivan'io manomboka amroso fefany toy ny mahazatra de mitohy am'izay a ny fianaratsika ary ny farany a de ny hoe mandray sanjary sika satria tonga fiainatsika izao ao anatin'ny fiangonana ty atao hoe rojom-bavaka famonjena ity satria hita mihitsy fa mampaheretsika zany hita mihitsy ny finiavatsika ny fandavatenatsika ary ny fandraisako sy ny fandraisanao anjara fa maro am'izay efa nahavitany mbola mangetaitateanao kanefa aleo aloha andray nyfandaminany sika satria mbola misy ko tena tanteraka ka ianao aza mangatakandro fa mila za am'ireo tompona ndraikitra efa fantatritsika ireo a dia alaminy ho amitsika ny ananatsika anjara sy ny oetitsika mbavaka sy zay etaitaponao mba tianao oetina mbavaka ihany koa ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra ary ny tena farany a de zao tsy sasatra ny mpitandrina miteny hoe ifao no voadinao am' Jehova sy ny adidinao mba tanteraka ny fanehoana fa velona ny fiangonana misy itsika miasa maneo ny voninahitr'Andriamanitra ary fijorotsika vavolombelon'ny tompo raha teo reny a amin'ny fanatanterana ny asan'Andriamanitra anatiny sy ny asan'Andriamanitra ivelany eo amin'ny synodam-paritany ato amin'ny Antananarivo renivohitra sy ny manodidina eo amin'ireo fiangonana mpiara-miasa amitsika raha vavy ary eo anivon'ny folobe izay misy etsika amarina ny fotoana tanteraka isika izao ry havana manasanao aho ry mpianakavy ny finoana manatrika izao fotoana izao fa fantatro ianao fa olona tokony andray nitsodrany tombo tokoa ka de raiso ampitiavana sy amin'ny fifaliana izany ry aparibe famonjena mahatahiry ny finoana mifankaty miasa amin'ny fahazotoana ny fiadanan'Andriamanitra zay mihoatra ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny fahalalana sy ny fitiavana an'Andriamanitra Jesosy Kristy zanany tombotsika ho an'Andriamanitra ireriany any ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen.